Nitondra ny fomba fijery ny makasika ny volan-dalanina Fehizoro mamaritra ny vondrom-paritra Tsinjaram-pahefana indrindra fa ny makasika ny Satamfeny commune Antananarivo renivohitra ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny Antananarivo fahadimy Andriamatoa Naivra Olodina sady mpikambana eo anivon'ny fahafisankany keo. Tsy izay mihitsy ny sakana amin'ny fandaniana volavolan-dalana eto amin'ny antemera-pirenena fa ny anay hoe le fizarazarana an'Antananarivo tsy tokony atao satria hitarina Antananarivo fa izay kosa nametraka hoe ny olana tamin'ny commune urbaine Antananarivo amin'izao dia ny fifangongony le fahefana eo amin'ny ben'ny tanàna iraiky fa le boriboritany zany manao copie fotsiny dia manao légalisation na signature fanamarina tsonia dia mampisoratra fa ny tokony atao zany dia ny hoe omena teti-bola mihitsy miboriboritany omena fahefana izy afaka mame permis de construire na fanorenana omena ny entimanana rehetra izy ampandroso ny elakelan-trano isam-pokotany ahafahany vahoaka miadana fa tsy hoe mila mpisikotra dalina fotsiny ao dia ny anosim-patrana ka ny antony tsy pahanay le volavolan-dalana dia tsy mamaly an'izay izy io ny anarana fotsiny novana hoe asiana be ny tanàna kely enina fa ny fahefana rehetrarehetra vangongany amin'ilay filohan'ilay be ny tanàna enina indray avy eo dia mbola mpifidy vavety indray mifidy an'iny aminay zany zany karazana katsikatso politika fa raha tena fampanotrona marina ny ilaina dia aza zarazaraina Antananarivo avy aloha izy maha-Antananarivo azy mahatantara azy fa omeo fahefana reo boriboritany rehetra ireo ny eny amin'ny boriboritany dia manana nety manana rehetra ahafahana mampandroso.